ny mampaharary atsika maharary aby antsika rehetra io raha mitovy ary ny fitiavatsika ny ty tanindrazantsika ty Madagasikara ty ary raha mitovy ny eritrerititsika tarito aho tantalo aho ampio aho ampio mandray fanapahan-kevitra antanivana ho ny firenena. Ya, iany ary salama daholo tsika tompoko amin'izao harivariva ny andro alatsinainy zao. Harivariva sy mampisamby amin'ny andro mangatsika ary de tena mangatsika tokoa ny fitenenana. Eny mba nahita kely 8 angambany androany tsy ampafiriny any Canada -4. Manao kompatanana ho an'ireo rahalahintsika ny Canada, ny États-Unis sy ny ireo maro hafa koa. Ny any Atsimo, any Marseille, ny any Bordeaux, ny any nino izy teo, ny any Strasbourg. Elaela nareo zay ry Boana Malilo no tsy heno. Manao nareo any akory aby tsika rehetra tompoko. Io mihitsy Boana Malilo. Vao miteny anarany de fa io izy taminy. Ya, miarabantsika rehetra. Androantsika dia nao fandarana tuyan'ny nareo zany hoe maro moa zany nangataka hoe mba hazavao ohatran'izany Monsieur Rakotomalala saotranareo ihany aloha amin'ny fifampitokisana amin'ny zavatra rehetra zay atao satria raha tsy eo koa le nareo mikitikitika ohatran'izay mampatsiahy ohatran'izay hoe sao de mba tokony asiana fandaharana le alatsinainy fa maro ihany ny tokony zavatra hazavaina ihany koa sy ny fandehan-draharaha sy ny fitsangany zavatra eo amin'ny firenena. De reo zao hoe bon ok raha ndao resahana, ndao dinihana, ndao ifampiresahana. Rehefa namory ny tafika Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny herinandro ambony lasa iny, tamin'ny herinandro lasa teo iny dia maromaro izy ireo ary ny zavatra tsy nitenenina mandra-pahatonga ny Andriamatoa Andry Rajoelina zany tsy nitenenina nefa hita maso. Ao ihany ny fananiany hoe mba ianao lesy le kibo fa be loatra, nareo fa tsy manao fanatanjahantena intsony. Mody ohatran'izay le sangisangy hitondrana azy zany. Satria ny sasany dia misongadina arakaraky ny zalo be kibo, efa be kibo tamin'izay nenako, fa zalo tsy miaramila, za tsy zandary, za tsy polisy. Donc tsy manana compte de za koa tompony andraikitra voalohany eo amin'ny orinasako. Tsy manana compte à rendre zany amin'iza n'iza. Fenao koa samy mahabe kibonao io, ianao ny gradinao colonel, ny gradinao général, maninona anao no io satria kidy be kibo mako rehefa voakatsy ambadika atsy zay laha be kibo reo matetika hafa mihitsy ny logistikany, tsara lavitra noho ny sasany. Eo ihany zany rehefa mizara kategoria anaky 3 ilay tafika. Ary ohatry mampagaga fa ohatry tonga de miara-mipetraka daholo fanakaiky-toerana ny ekipa be kibo. Zany hoe ireto l'ekipan'ny minana zany, ny ekipan'ny reto le mitantana am'izao manko tsy le budget tsony hoe ty dafy na inona ordonnateur ohatran'izany le olona ty, tsy zany tsony no mandeha am'izao fotoan'izao fa izy zany tompon'ny commandement. Ary zay manana commandement zany menga avao amin'ny échelon hoe capitaine, commandant, lieutenant colonel, colonel.
Zany hoe manana vata miaramila zany. De ireny ny tena mihinana. Ary omambe mihitsy a. Azonareo an-tsaina ve fa ireny miaramila lefa eny ho anareo miaramila zany, ho anareo vata miaramila tafiditra amin'izany ny zandary, ny polisy, ny sy ny karazany dia misy olona mihinana saosy be aminareo. Satria hoe ny sakafo zany alefa de fa mitokana aloha ny anareo reny. Misy indemnité tokony ho anareo officiel zay nareo malala azy, fa misy ihany koa ny indemnité zay tsy officiel. Fa mendy amin'le hoe hitazomana an'le raharaham-pirenena tsy korotana, iarovana amin'ny fananan'ireto fanitry be pirenena, dia misy le indemnité officieuse. Ary amina zay officieuse zay indrindra, no asahiny reto fanitry be pirenena, na ireto favady pirenena manakenda ny saosy any am-piandohana. Zany hoe raha rano ray barika izy ny angavany, de efa raha misy de misy angambany rano amin'ny vera izy no tonga any amin'ny vata miaramila, marina fa ifampizarana. Fa misy olona mitsainiko ao mahazo rano amin'ny so. Ireny kategoria an'ireny olona le mahazo rano amin'ny so reny, ireto be kibo reto, tsy izy rehetra akory, fa ny akabeazany. De fanondron'ny bandimolotra fotsiny. Fanondromolotra zany. Ireto kategoria voalohany zany reto le ao anatin'le fileran'le commandement. Atao amin'le faharoa, tsy voatery commandement, fa plutôt le ho avy ao na ho andimby ao, de mahafantatra ny zavatra mitranga. Mahafantatra tsara ny zavatra mitranga. Ary reto groupe fahatelo zay tsy mahalaliana iny, fa te mpiasa ben'Andriamanitra fotsiny. Mpiasa ben'Andriamanitra. De eo mandeha ny resaka atao amin'le groupe faharoa sy fahatelo reto. Eo mpiandrasana an'le boakely. Tsisy kintana, tsisy bouton, tsisy diplôme. Eo maingy ny resaka hoe exécutif les roues, c'est donc les exécutif les roues dia ho bakon'olona ohatry ny apondra. Tahaka zao a. Exécutif ary zalahy dia boakely tsy nianatra ny mibaikobaiko antsika io e. Izy roalahy reo fa tena entrana ary le rony a. Mody any le fatehirizany hoe entrana ary zalahy reto. Tsy mbola nisy mpitondro ohatrany reto. Eo entina ihany zany le bokotra eny ambony soroka. Entina ihany le kintana eny ambony soroka. Fa rehefa tena mandeha le resaka, de tsapo ao anatin'le resaka sy le phrase mivoaka le amertume. Zay tenenina miteny indirect ao anatin'ny resaka, par code, samy intelligent, entre gens intelligents, on se comprend. Io le amertume zany hoe ty teny direct, ty teny indirect hoe. Fa tsika ve de hiasa trifle loatra zao e. Ty tany de efa vita conciliabule tamin'ireny reny zavatra reny manko tena tsy afenina zany fa
ao anatin'ny periodina krizy dia tsy dia azo atao loatra ny mampivondrona vata miaramila na manam-boninahitra tahaka ireny tena erreur fondamentale ireny satria ny antony dia zao te ampidery ianao fa any aminao le tafiky te ampidery ianao fa any aminao le manam-boninahitra kanefa anao misy an'ireny kategoria anakiroa sy fatelo satria le faefatra zay tena tompony ny lalao tsy mikirakira ny basy sy ny tafondro ireto vata miaramila sy ny sous-off de mahita tsara fa raha nitapaky ny verany mba tonga ty aminay fa nyray sao de lany ambony any tonga la avany de zay ndray nitsindriny la zany aza taitra zany ary aza mikorapaka mihitsy ianareo bikibo reny raha sanatry averokano sanatry mirehatra ny afina tombony misany aloha setroka foana rehefa mirehatra n'izy tsy taitra tsony kanjony izy efa tena mirehatra averiko aza taitra raha ohatra tonga ny afina pombo mirehatra ny afina tombona ka eo vao mody taitra etsan-dranon'izay etsakilan'izay lay vahoaka miandry aiza amin'ny fotoana ahoana ny tena hihinanana an'ity ny tena hipetahana an'ity araky nyraisiko fanoherana taminareo nyraisiko exemple zany ny filazana ohatra hoe disy zay tianko zay satria ohatrany nyraisiko ohatra taminareo ny volcan Las Palmas any Espagne samy malala daholo ny volcaniste rehetra volcanologue manko rehetra fa ity volcan ity de tsy maintsy hipoka tout politicien na nianatra taiza izy na politologue andreo vadiry na nianatra taiza izy ny mpandinika fiarahamonina dia samy malala fa tsy maintsy hipoka ny volcano ao Madagasikara à l'unanimité zay tsy maintsy hipoka ny volcano Las Palmas farovina satria rehefa hipoka raha mifandiniana raha tsy diso fa mipoka izy zay io volcano io dia ny fandiniany reto volcanologue de hoe izara roa mihitsy ity ilna ity Las Palmas ity ary hiteraka tsunami mahery vaiky zay ary mety hiantra hatrany amin'iny sisin'ny ranomasin'ny firenena Espagnola iny zay izy zany fa tsy nanakana an'reto olona Las Palmasien zany na palmésien sa inona filaza azy mbola mipetraka sy nanorom-pinenana teo ary rehefa mipoka le izy de vitsy no zakany sambo vitsy ny zakan'ny avion fa taraiky teo azy izy inona ny tiako lazaina rehefa tonga ny fipoahan'ny volcano malagasy de averiko aminao ry tafika bekibo averiko aminao ry tafika bekibo ary apatsihiviko aminao
fa ho vitsy ny sambo zay omby anareo menakavy ary ho vitsy koa na tsy ho ampy mihitsy ny avion jet privé isy anareo menakavy tsara ho fantatrareo ary tokony ho fantatry ny taranakareo faramandimby so raha pitso hoe ho anao kosa ny zanakay ny tafiditra am'izany na ohatran'izao sitraponareo inona moa ny teny gasy hoe mihinana anao milaka ozy izy noho ny voniny milaka mioaka fampidiranareo ampondra ny ray ny olona reny anga vita moramora ny sasa vo teraka ny zanany de fa ny ampondra izy firy ny ray ny olona ny gadrainareo ny maty tsy lazaina tsony de androanonareo eny an-tananareo eny atsorokareo ny basy de ohatrany hoe nareo ny tena mafy ary nareo ny tena kadada ary nareo ny tompon'ny hery zany hoe rehefa hipoka i volkano io de miteny anareo teneniko aminareo tsy isy mpanao politika tarika na vita itenen'ireo vahoaka reo hoe okzay afy ty ndray mitoraka ty vita ary mety possible mihitsy ny zava-doza hitranga de mbola isy mihitsy ny tena mbola grave ny hoe ataovy aza lambo mbola tena ny aty projection mba tsy miamisavisana ny ratsy hiavin'ny soa mba hitodia inona ny dikan'le hoe mbola mipetraka ihany dala efa lazaina fa hipoky volkano io mbola mangalatra ihany tenisany malatsiny amy teneny zany sarotra tenenina mbola iny ihany manambany vahoaka iny ihany manao zay zava-dozany zany ao amy commune zany commune urbaine Tananarivo raha ohatra zay fotsiny lazaina amitsika menakavy foana ny trésorerie de araky filazany ny sasany azy fa budget mo filazany satria budget affecté amina karama mampiasa foana misy resaka hoe nividy goudron zao taona de natsasaky le izy any nalefa tany vidanina an'izy fa vola lasany amy zavatra hafa nandrasan'ny olona aloha ny ala tsara mihitsy de io amizay fa hoe dao amizay tantaraina amy fleury tokony ho fantatritsika fa tsisy idirany kolasy tokony ho fantatritsika malagasy fa vahoaka na Tananarivo ihany koa indrindrindrindra fa ny amy kolasy no mividy goudron ny commune anamboarana an'ireny lalany reny tokony ho tsapatsika zay amataoniny amanjato taonina ny tokony vidina efipoka le volcano ny indisy rehetrarehetra ny indicateur rehetrarehetra ny critère sy ny paramètre manome fa akaky io fa tsy nanankanandry le roa mbola mipetraka sasa mbola nanao trano joalajoala sasa mbola nanao an'izao tany amin'ny toerana io tany amin'ny ile io tsy nanankanandry rety mpitondra mbola angalatra mbola aka ihany foandro angazany 5 milliards zany eo andady miasa aneny eo ka zany ihany tamin'ny tanin'olona ny anosy be député mihitsy no miraitsy kombakomba tsy mahafantatra tena zany ny tena hoe sans état d'âme mais sans vergogne vo maly nisy artiste manandaza atsona hoe ninidony tena ny sakatra jusqu'à nakanesany hatrany amy prison sandra la varotra an'le tany
noho ny finanana, noho ny fijangajangana, noho fitiavana an'ity arena mandalo. Ko bananina ve moa aharitra, vao midina kely de masitro, ary zay ny zavatra hitsanga. Da io no natakavahan'ny resaka ty amiko hoe bainina, fa ahoana ny fandehan'ity le sera, ahoana fahitamy bainina an'io. De zao no navaliko. Premisina mouvement io a, aro enjana. Zao no teneko anareo. Navadiko ny tantara amin'ny Madagasikara. Jereko ao anatin'ny saiko zany, a. Jereko. Zao ny zavatra teneniko anareo. Sambany teo amin'ny tantara amin'ny Madagasikara no misy an'izany hoe olona mivondrona ao anatina plateforme anankiray ka tsisy azonao ho tenenina ka ho aisam-boronao bôjy ireo olona eo, dikany hoe bôjy gratuitement na hoe arbitrairement eto. Sambany tamin'ny tantara Madagasikara zany. Sambany. Ny farany indrindra tamin'izany dia ny professeur Albert Zafy. Nanidina teny Mahamasina, nanidina teny Analakely raha professeur Albert Zafy. Mitarika vahoaka dia tsy azo samborona. Fantorahana la grenade. Za moa dia gaga amin'ity tisy hoe inona ny raha an'ity tisy miasa amin'ity fanjakana ity. Nefa ity fanjakana ity saky nafatany lainy. Mbola io resahantsika amin'ny fanaovany seramila ka biraraka amin'ny volamena ny ambilobe. Mbola ao avoakantsika eto zany. De zao, sambanoa. Inona moa no azonao any anjiany? Lazao kely a. Inona ny azonao any anjiany? An'izany atao hoe professeur Ranjeva. Mpangalatra ve zany sa totakely zany sa jilamboto zany? Inona moa ny azonao any anjiany an'izany hoe Ramatoa Yvette Rabetafika? Zazavavy mivoaka alina ve zany sa manompo sampy zany sa mpiady aman'olona? Sa mahay vavy ohatran'ny lalaty sy ny karazany? Tsy misy. Inona moa ny zavatra azonao foronina amin'ny général Ramakavelo? Tsy misy. Tompony fahendrena. Ry zay Madame Le Chat. Tompony famotinana. Général Rabemananjara rehefa hita fa andeha ho any amin'ny tsy eto ty zavatra ty, dia ny lany tanteraka satria anindrotrindrotra ny maha-jeneraly azy. Ny vahoaka aloha zay vao ny basy. Ary vahoaka no basy. Merci mon général. Raha misy tsy voatongo tao anatin'ilay dia tonony amiko. Tsy misy azonao tenenina momba an'izany. Professeur Ranjeva, Madame Yvette, Madame Le Chat, Pasteur Randremorasata sa Ramanamsata izy teo adinoko ny anarany. Ramanamsata. Izy koa no adino. I Général Ramakavelo. Izy mivady. Misy olona ray adinoko fa
Avy eo manko miditra amin'ny Kristina. Tsisy azonao ho tenenina ary ahafahana managadra sy manenjika amin'ireny olona ireny. Inona ny azonao tenenina sy azonao anenjehana amin'ny Madame Kristina Razana Masoa? Misy ve sa tsy misy? Misy. Misy azo anenjehana amin'ny Madame Kristina Razana Masoa tompoko, misy. Inona? Nametraka ny Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana sur le plateau d'argent tamin'ny 2009, tamin'ny 2018. Député 73. Misy sorta n'Andriamanitra fa ny octobre, volana octobre 2022, ny volana jona na mai 2022, ny laza ampahibe-maso Ramatoa Kristina Razana Masoa fa tsy izao ny fanarahana. Nieniny feo ny fieritseretana izy. Nieniny feo ny fieritseretana izy. Tsy izao ny fanarahana ozy. Ary ndao ne enotsika ahafahanareo matsapa hoe ha grave indray zany tenin'le rangaty zany, ary efa saky natahotra nareo hoe misy raha nagadra ny Kristina Razana Masoa, satria izy ny vehivavy angao hoe akaiky eo de eritreretinareo hoe namadika, satria izy manko ny tena tsy zaka le rony amreo, tsy zaka ny vavony le rony mihitsy. De gadrao le olona satria nametraka anao e. Ndao enona ny tenin'ny Ramatoa Kristina Razana Masoa. Enotsika tsara. Tamin'ny 23 mars 2024 ty tsy lazaiko zany ny tany amin'ny volana octobre 2023, tsy lazaiko ny tany amin'ny volana jona 2022. Tsika malagasy manko mora manadino, mba ahafahantsika malala koa hoe averintsika kely le tantara de tadiditsika amin'izay fotoana zay hoe eto anisan'izay tokoa. Zay zany no fandehany, satria rehefa nanontaniana hoe ahoana ny fahitanao an'le sera ity, de zay no navaliko hoe prémisse na mouvement enjanio. Dahory. Za miala vetivety ohatrany lasany amin'ny lasany andeha le izy tsy maintsy ajuste tsika fa zany hoe tsy maninona. Dahory. Izao mihitsy no ny fanarahana tompoko. Enonareo zay. Ino tsara, fieritsika tsara satria na tompoko raha nanao no ny fanarahana izao mihitsy. Tanteny miram-pirenena. Izao mihitsy no ny fanarahana tompoko raha nanao ny tolom-bahoaka ny tolona ny malagasy 20 taona lasa zay. 2024 izy ny tena an'io 20 taona lasa zay ozy izy, tsy izao mihitsy no ny fanarahana. Daso verina. Velo fanate. Averitsika tsara, amizay mipaka tsara ny natao sofiny reto. Zany zava-misy amin'izao fotoana izao, hoy ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Izao mihitsy no ny fanarahana tompoko raha nanao ny tolom-bahoaka ny tolona ny malagasy. Zay ary so ihany fa karazana hoe ny tenenana an'izany manko dia fialana tsiny amin'le vahoaka malagasy hoe miala tsiny atopoko, ifonako aminareo malagasy
Pray tanindrazana amiko fa tsy izao no fanarahana ary enony na izy tena ny ary matsiaro vao fitaka tao anatin'ny film. 10 taona lasa zay. Velom-panantenana tamin'izany 10 taona lasa zay. Velom-panantenana tamin'izany fa amin'izao fotoana izao firenena faran'izay mahantra i Madagasikara. Tsy izany na panantenana. Nasapana fitaka ho izy ny tolona natongavana hatrany Ambosoroatra tamin'izany fotoana. Ny tena marina dia toy ireny jamba hiala amin'ny maizina ireny izahay tamin'ny tolona natao tany an-dalambe ka nahatsapa hoe iny aneka dia efa nisy ihany ka izany fitaka. Nahatsapa izy ary hitanareo raha olon-dehibe hoe mihoatra ny 80 taona zany dia ianao toditsoa mety tsisy feo fa ianao rery mitarainao mihoatra ny 80 taona zany no mitarainao hoe tany dia efa nisy fitaka. Zany hoe manaiky publiquement fa voafitaka. Tsy Andry Rajoelina na mpanao politika hafa nanaiky an'izany hoe ary ao ary raha tsy diso satria eo manko vao mamerina an'le izy. Raha tsy diso misy teny mihitsy ao hoe asa nga vendana nga izay. Misy an'izay ao raha tsy diso Ny tiako ilazana aminareo zany hoe inona moa zany ny azon'Andriamatoa Andry Rajoelina sur Jean Richard Capsule na capsule Korotami atao am'izao fotoana izao. Zatra an'le mode opérateur amin'ny sambotra. Tao ny lazaiko anareo ry zalatafika ry vata miaramila. Ny tananareo no ataon'ireo mioson-dra. Ino tsara, ny tananareo sy ny molotrareo zay mibaiko sy manome baiko ity fotoan'ny vahoaka no mioson-dra. Dia ianao no taraiky azizy eo, taraiky farany eo, rehefa tonga ny tokoa fa izy mihinan-kamo ho tafatsoka amin'ny jet privé na misy avisana ny ratra hivinn'ny soa mba hitodian'ny reto ifampiresaka sy ifampidinika ny tokony zavatra hitranga. Fa tsy andehanao remaniement saritsary ny ery dia reto fatipatina mpamadika no ampidirinao satria navita mission. Averiko ianareo tafika no azo baiko itifitra sy andatra-dra ny malagasy. Paray-tanindrazana aminareo izay tokony raha ny tena izy arovanareo fa ianareo indray zany no itifitra ny paray-tanindrazana aminareo. Ary mba jereo ihany aloha le olona mibaiko, mba jereo ny tokantranony, mba jereo ny fananany. Makaizy izy rehefa sabotsy sy alahady mampiady akoho amina tapitrisany maromaro. Avy eo ny toka mandeha arak'izay tratotra ny vehivavy arak'izay manara-damody. Mba dinio ihany aloha, dinio ihany hoe le ty manome baiko moa zany mba mitovy amiko hoe fari-piainana. Hoe ny tranony efa miandrandra ty andafy ampiary-manasy sola
Izy io misy manoratra amiko amin'ny MP. Hoe efa mandeha ny satria matahodrany ny namana dia ataony amin'ny teny anglisy. Miaramila zany. Fa manomboka mandeha ny désappointement, disappointed, na disappointment. Tsy de fampiasa loatra manko ny désappointement zay amin'ny teny frantsay. Fa manomboka ozy izy ao ary mafanafana izy ato. Fampitazana amin'ny banda, fampitazana anina hoe izy zany tenina miseho anato. Mpanatanteraka amin'ny baika avy any Ambohibo ao. Amoron-drano. Rato izy na miteny ny Ramatoa Kristina Razanamahasoa. Satria raha misy ny anenjehana anazy, dia noho izy nametraka ny Andry Rajoelina teo. Ka zay ngamba ny mety isamborany Andry Rajoelina azy. Isambo tena. Dao. Fa zahay angamba no vendrambendrana. Zay mihitsy le izy, sotra. Lasa veriko. Veriko tsara, dao. Hoe hoy izy. Tam'izany kay de fa nisy fitaka ozy. Fa zay ny tsikopy. Resiko direct zany le teny. Tam'izany kay de fa nisy laingalaingy. Tsisy tsy nalala zany ane. Nalefa ndery abattoir ny olona. Nalefa ndery abattoir ny olona de izy lasa nody. Fa onao nafantara le bandio hoe sao misy zavatra ino tsara nefa le phrase iny e. Ary andao hoe inotsika tsara ny tenin'ny Madame Kristina Razanamahasoa hoe raha tsy diso fitadidiko fa tokony nataoko manko zay émission zay. Fa androany occasion anaovana azy. Hoe efa misy tandrindrindrina famarinana ne zany zavatra tenenin'ny Madame Kristina Razanamahasoa zany e. Tandremo e. Kitikity ao vatako fa avokako ny secret. Lao, inoy. Le toy ireny zamba hiala amin'ny maizina ireny. Izy hay tamin'ny tolona natao tany an-dalambe. Ka nahatsapa hoe eny kay dia efa nisy ihany kay zany fitaka. Fa zahay angamba no vendrambendrana. Ka dia nandeha ampinoana sy ampatokisana. Saritsarina fahafahana maso no hita eto amin'ny firenena taorian'ireny tolona ireny hoy Kristina Razanamahasoa. Firena kely le izy hoe kay fitaka. Zahay angamba no vendrambendrana. Tamile andeha hiakatra ho any Ambotsoroatra io a. Kay tany ozy izy de fa nisy fitaka. Ka zahay angamba no vendrambendrana. Zany hoe olona vo fitaka zany teteny izy hoe ino moa ty filaza azy. Misy teny frantsay zay ny filaza azy hoe andao aloha atao hoe piège. Hay le zavatra tao, zavatra efa embuscade efa préparé. Mety tsodrano izy. Mety tsodrano. Misy teny zay adiniko le izy fa ça va me revenir. Alors tu zana fenona ny Ramatoa Kristina Razanamahasoa satria tany kay de fa nalala hoe tany zany de fa tokony ho tsapatsika malagasy hoe ary misy zavatra marina ary tsy antsisy ny fotoana ivoahany tena marina
tamin'ny zavatra nitranga tamin'ny 2009 Tambotsoroatra. Eto zany de misarika ny saintsika malagasy zay mihaino ary aparitao tompoko horetany horen-danitra aparitao horetany horen-danitra fa raha misy guet-apens. Merci madame Paquerette de mettre zay ny tsy afozako anareo e. Zay ny tsy afozako anareo mihitsy zay. Satria ty fandara ty tsy natao an'le hoe ianao milay ianao monsieur Fleury Rakotomalala, milay ianao voatavo, tsy ianao tena olona manatsaina matetika no mihaino an'ity fandarany ty ary mizara izany am'ireo tokony izarana azy. Saotra tokoa, saotra erapo eratrany, guet-apens le tao. Zany guet-apens zany de fa hoe vonona daholo ny rehetra fa vao tonga ao tenisany de tonga de tonga mialatsiny amin'ny teny an'izany. Taony mivadiko mamay zao rehefa zao satria tsy tia mihitsy miteny an'izany, tsy le anankiray ty Y. Fa zao nataoko ihany nataoko satria tsisy dikany, tsy tsisy teny frantsay mahadika an'izany teny zany hoe TAY ny affaire na hoe tonga anareo faty mikararana raha mandrikany eo. Elle fait allusion à ça. On ne savait pas que c'était un piège. On ne savait pas que c'était un guet-apens qu'il nous a préparé. Et donc, depuis, le mensonge était la base de ce pseudo-révolution. Le mensonge. Vous savez? Non. Genotsika. Jodra besala. Raha ohatra le atony asianao an'izay de mety marary eo ianao mihaino fa raha zany anao mijanona. Ndao ary. Averintsika ty mihitsy dia toizatsika le izy. Meo amin'ny 1 minute eo averintsika tsara. Izao mihitsy no ny fanarahana tompoko raha nanao ny tolom-bahoaka ny tolona ny malagasy 15 taona lasa zay. Velo fanantenana tamin'izany fa amin'izao fotoana izao firenena farany zay mahantra i Madagasikara. Tsy zany na fanantenana. Narsapana fitaka hoy izy ny tolona natongavana hatrany Ambosoroatra tamin'izany fotoana. Ny tena marina de toy ireny zamba hiala amin'ny maizina ireny izahay tamin'ny tolona natao tany an-dalambe ka nahatsapa hoe eneneka dia efa nisy anika izany fitaka fa zahay angamba no vendrambendrana ka dia ka nahatsapa hoe eneneka dia efa nisy anika izany fitaka fa zahay angamba no vendrambendrana ka dia nandeha ampinoana sy ampatokisana. Saritsarina fahafana. Nandeha ampinoana sy ampatokisana ozy izy. Izahay ngamba ny vendrambendrana ozy. C'est une menace latente d'une révélation déstabilisante. Raha zay ngany ilazako azy. Tao Enotsika. Firenena taorian'ireny tolona ireny hoy Christine Razanamahasoa. Ilaina fahatsahivana ve ny akarana tao Ambosoroatra ka nilazana fa hoe hody
fa Saodia. Ça, c'est l'estocade finale. Avant le chaos. Ilaina patrivana avy io izy. Zay no hitaritako an'le sainy le raha namana hoe ahoana no fandraisanao an'io. Ce n'est que c'est le début d'un mouvement social et populaire qu'on n'a jamais vu dans les annales de mouvement populaire à Madagascar. Satria sambany tao anatin'ny tantaran'ny Madagasikara nisy an'izany hoe tsy azo samborona le olona satria tsisy ninona azo foronina. Oui. Tsisy. Ary eo ny tampona domin'le rony dia miandry an'ireto olona reto fotsiny zany ianao fitaka hoe hitondra vahoaka eny an-dalambe. Tsy fantatro. Fa raha ny fahalalako azy sy ny fahitako azy dia ny vahoaka ny hitondra an'ireto olona reto eny an-dalambe. Tanareo amin'izany. Raha ny fahalalako azy sy ny fahitako an'izao zavatra miseho zao sy ny fatezerana latsaka anaty ny lolo-po ny opa isan'andro isan'andro mahazo ny mpitondra avy amin'ny vahoaka. Tsahako maromaro na miteny aminareo fa ny vahoaka nitarika an'ireo olona eo hidina an-dalambe. Ino no ataonao amin'izay? Mbola hitetateta hisambotra ihany. Mbola hitetateta hijoro ihany nareo. Nefa ao anatiny koa rehefa mitsikafana amin'izao fotoana izao. Mivoaka amin'ny publication ary fa fahaloa. Dao. Ka nilazana fa hoe hody fa Saodia sy ampatokisana vendrambendrana ka dia nandeha ampinoana sy ampatokisana. Saritsarina fahafahana maso no hita eto amin'ny firenena taorian'ireny tolona ireny hoy Kristina Zanamahasoa. Ilaina pahatsahivana ve ny akarana tao ambotry rotra ka nilazana fa hoe hody fa Saodia fa izahay kosa izay tena nandeha tao anatin'ny finoana tanteraka dia izay te handala zany natao hoe fahafahana dia nanjohy anambotsy rohitra kinanjo. Le kinanjo ato no midika zavatra maro. Kinanjo fa tsy hoe kanjo. Raha teny tsotsotra dia hoe kanjo. Zao zavatra nitranga fa hoe kinanjo. Allusion amina zavatra anankiray précis. Satria tsy possible raha ohatra olon-dehibe manana amin'ny maha-izy azy no tsy mahalala izay mety petit na grand secret ana événement ohatran'ireny après coup. Tsy maintsy mifampiresaka ny rehetrarehetra. Indrindrindrindra ny tena fampitsara ambony. Tsy maintsy mifampidinika ny rehetrarehetra hoe rehefa manomboka miverina zany le lucidité. Hoe inona tokoa kay ny tena nitranga tao. Fa
Sao dia misy mipotraka tonga any amin'ny birao, mpitaterakena. Milaza hoe zao ny tena marina tamin'iny. Ka zay zao ara nahazo rapport balistika anie. Araky ny nazavaiko taminareo tamin'izany andro zany misy bady miracle farafakely no 20. Bally miracle, oui. Fa nanino ireo miaramila ny nisy nitsoka zay nidina ny Totobato avy aty amin'ny Colbert nidina ary amin'ny HCC no tsy nivonon'ny vahoaka. Satria tsy nitifitra, tsy nanana fotoana ny armena mibasiny akory fa ny sasany tonga aloha. Misy allusion kinanjo. Tena njohy anambotsy rohitra kinanjo. Anambotsy rohitra kinanjo. Androtra tanteraka ny tao. Hay. Satran'Andriamanitra fa tonga dia nilazainy direct. Kinanjo. Fandrika tanteraka ny tao. Cela fait allusion quoi? À l'auteur, aux auteurs de ce bain de sang. Kinanjo. Fandrika tanteraka ny tao. Zay zany natonga ny leritsy nanaraka. Alao ozy. Meko tsodraninareo. Aty tsodrano ty hoe modimo andro dôly. Kinanjo. Fandrika tanteraka ny tao. Fandrika tanteraka ny tao. Kinanjo. Fandrika tanteraka ny tao. Ilaina ihany ny mampatsiahy ny tantara tompoko lay sy tompoko vavy. Afantaranareo ny etapy sy ny lalana efa vita. Sy ny fahasahina ny tenenana an'izany tamin'ny ora sy ny fotoana ny tenenana an'izany. Ilainy zany mba ahafahanareo malala hoe ary apatsy ahivina aminareo hoe misy olona miteny amin'ny anaranareo amin'ny masolom-bavam-bahoaka azy. Dao. Vienina kely kinanjo. Anjo. Fandrika tanteraka. Tena njohy anambotsy rohitra kinanjo. Fandrika tanteraka ny tao. Kinanjo. Pseudo fahafahana no hita sy no raisina. Tsy maintsy mijoro mampanilo lakolosy manoloana ny loza mitatao amin'ny firenena raiky izany i Christine Razanamahasoa na ao anatin'ny fitondrana zarany nambarany. Ao anatin'ny fitondranany aho e. Anareo ihany no miteny hoa légitime sady légal ianao. Kanefa tsy voatery noho ny fahatsarotana miantso sy manery na ao ny légitimité na ao ny illégalité dia tsy maintsy mijoro mampaneno lakolosy manambara ny fahasahiranana sy ny loza mitatao ho an'ny tanindrazantsika ity. Adidiny ihany koa no miteny ireo tsy mety satria tsy miray tsy kombakomba amin'ny fitondrana vahoaka amin'ny lalana tsy izy ny tenany hoy Christine Razanamahasoa. Ity teny ty dia avy amin'ny kabarity dia tamin'ny risaorana ny Real TV nanao azy tamin'izany andro 3 Marsa 4 sy 4 arivo.
isorana tanteraka ny Real TV. Ndao ary enotsika mitoy le izy mba afataratsika tsara hoe aiza mifandehany ary hoaiza ny fandehany. Adidiko ny milaza an'izany satria volom-boafidy aho tompoko. Hihain'ny feo ny vahoaka gn'ay. Vahoaka no nahatongavana amin'izao. Maso ny bava-bahoaka izao. Ka tsy otsiny aho tsy hiraisy kombakomba kosa amin'ny fitondrana ny vahoaka any amin'ny lalana izay izy. Tehaka be rehefa niteny izy hoe tsy raitsy kombakomba kosa ka hitondra ny vahoaka any amin'ny lalana tsy izy. Ary mbola toizany zany na tsy solom-bavam-bahoaka intsony ary izy. Satria izao raha androany ianao amin'ny miaramila anao ny miaramila dia na efatsy eo ary ianao manana obligation anao hiaro ny tanindrazanao foana. Torak'izay koa zay sivily. Rehefa miantso ny tanindrazana dia tsy maintsy mijoro ianao. Rehefa malahelo ny vahoakanao, hitanao fa mijaly ny vahoakanao, dia tsy mila basy ianao andeha hiaro ny vahoakanao, fa manana saina ianao, maso, tanana, tongotra, vava, azonao ampiasaina daholo hiarovana ny vahoaka io. Tsy raitsy kombakomba ozy. Aneva. Amin'izao maso ny bava-bahoaka izao ka tsy otsiny aho tsy hiraisy kombakomba kosa amin'ny fitondrana ny vahoaka any amin'ny lalana izay izy. Izao ka tsy otsiny aho tsy hiraisy kombakomba kosa amin'ny fitondrana ny vahoaka any amin'ny lalana izay izy. Ny antson'ny firenena mitovy fitiavana amin'ny Madagasikara aminy hitarika sy hanampy azy araka izany ny filohan'ny antenimieram-pireneny hiaraka hanome vahaolana ho an'ny Madagasikara. Ninaro ny vahaolana. Ity no vahaolana dia noho tsara ho antsika rehetra. Mila miaino ane koa e. Asa miandry ny vavako hiteny ianareo. Fantatro ny ao an-tsainareo. Fantatro ny ao am-ponareo. Ny ao am-po tsy miloaka. Izao fangirofirina izao dia mipaky ny apiso hiova. Koa Mana tsara hoe mahasaka ianao Madame Christine Razanamaso. fangirofirina izao dia mipaky ny apiso hiova. Izao fangirofirina izao dia mipaky ny apiso hiova. Koa raha mitovy ny mampaharary atsika, maharary aby antsika rehetra io, raha mitovy ary ny fitiavatsika ny ty tanindrazantsika ty Madagasikara ty, ary raha mitovy ny eritreritrintsika, tarito aho, tantalo aho, ampio aho, ampio ny mampaharary atsika. Zay ary ho faranako amin'izay ny fandaharatsika eno tsara ny tenin'ny farany dia zay no valiny fanontaniana napetrakareo hoe ahoana le sera dia zay izy zay mahaiza mihaino, mahaiza manao tanteraka raha tsy fanadidy sy ny andraikitra. Ny mampaharary atsika, maharary aby antsika rehetra io, raha mitovy ary ny fitiavatsika ny ty tanindrazantsika ty Madagasikara ty, ary raha mitovy ny eritreritrintsika, tarito aho,
tantano aho, ampio aho, ampio, mandray fanapahan-kevitra, ampanivana ho ny firenena. Mbola itso Zay, ampio ao izy, taritao. Zay mivaly ny totovolahy, zay mivaly ny totovavy. Ka dia itoy ny tantara fa dia sambotrain'Andriamanitra sika menakavy. Misy manontany hoe fa ahoana indray ny lasa niova ny anaran'ny Korotamby. Ny tena mety aminy dia Jean Richard de Capsily, non, Jean Richard Capsily Korotamby. Zay ny anarany, Rapina Capsily. Ndao mandrapiona tompo.